mbola fifaliana mandrakariva ary ava-malala no iarahantsika amin'izao fandarana izao miarabanao ary manonona ny fiadanany tompo ho anao sy ny ankonanao ny tokatrannao anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova loha hevitra farosady androany zay iarahantsika ny amin'ny ty hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova mialohan'izay nefa ampitiavana mpanajana no anasako anao mba hiaraka hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra zay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ny dera ny saotra ny aja ary ny voninahitra ho anao rery ihany ankehitriny ary mandrakizay ny famindra-po sy ny fahasoavana kosa ny fitahiana mananambiampy arotsaka ao anay tsiraray avy ary raha andre ny afatra avy aminao zay amin'ny ity anio ity poteo esory tsy ao anatinay ny mety zavatra manakana anay tsy andranesanay zany afatra zany de diovy ny fonay ary meo saina sy fahavononana zay ande ny afatra ao andray zany mba atonga anay ho tena voova ny teninao anao zava-dehibe tokoa ianao Jehova misaotra aloha izany dia mankasitraka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andeha iverenantsika kely ny zavatra hitantsika omaly ny amin'ilay boka Efada nandray safidy rehefa avy nandinika ny tenany ny toerana misy azy ary rehefa nanao safidy dia ny safidy ny tsy hiditra ao anatin'ny toerana misy ny fahafatesana ny safidy ny tsy hipetrapetra-poana fa ny safidy ny anao dingana anankiray hiala miteboka anankiray ho any miteboka anankiray ary ny safidy ny mba ndeha hiaraka firaisan-kina ary nandray fanapa-kevitra entitra koa na manahoana ny toe-javatra de maninona mandrakariva mandroso mandrakariva misy teny zay hoe zay tsy manao vivery tsy mahita ny fandresena fa zay manao vivery dia ahita ny fandresena satria ny fandresena dia efa homanin'ny tompo ho anao ry havana manaraka izao fandaran'izao toizatsika ny toy ny tantara nanahoana tokoa inona ny zavatra niseho lasa izy efatra amin'ny rahalahy-boka dia izao no filazany tenin'Andriamanitra ao amin'io tantara faharoa io ihany toko fahafito de hoy izy hoe dia niainga izy rehefa takarivaka ny mitoby ny Siriana ary tonga teny an-tsahan'ny toby izy indro tsy nisy olona akory tao niainga izy takariva misy toe-javatra mahafinaritra tsy ny soratra masina ampitaina amboko sy aminao niainga izy rehefa takariva inona ny dikan'izany inona ny hevitra zany tsy ny andro ny ampitso izy fa rehefa nasafidy rehefa nidinika andao andeha mety nisy ny teny tao efa maizina ane efa takariva e tsika boky ahoana ny lalana mety ho tafitoany eny mety zao de hoe eny ary raha-pito zany tsika no anianga ry havana misy lesona goavana sady anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova fa saingy zao ny fiarahanao aminy aza mangatakandro anao raha izao ianao no mandray izao afatra zao dia esory ao an-tsaina hoe ka zany mbola misy an'izao e de ahoana ny amin'ny atsy de ahoana ny amin'ny aroa de ny afarany alohany rehefa metimety ry havana tadidio fa ny fahavalony fahombiazanao
ny mety manakana ny zava-dehibe ataony Jehova aminao dia anao mangatakandro. Aza mangatakandro. Ny ainga iny takariva iny. Ny sisa aleo an Jehova. Satria zao ny voambara, zao ny voalaza, ary mahafinaritra tokoa. De hoy izy hoe fa Jehova efa nampandreny miaramila ny Siriana ny fikidikodian'ny kalesy sy ny fandehanan'ny soavaly dia ny firodorodon'ny miaramila be ary nresaka hoe injao ny mpanjakan'ny Israely efa nanamby ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptiana iady amintsika. De niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariviny ihany ary nylozany fotsiny tobiny dia nylainy sy ny soavaly ny arom-borikiny lasa nandositra monjiny ainy izy ary efa tonga teny atsipy ny toby reo boka ireo dia niditra tao am'lay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro naka ny volafotsy volamena fitafiana. Ry havana malala, mahafinaritra zany. Rehefa miainga ianao ka manapa-kevitra sa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy ianao ny ianao ny fahagagana, tsy ianao, tsy vitanao zany manovanitsy. Mba azonareo an-tsaina ve fa izao ane ny tenen'ny Maria renin'i Jesosy rehefa tsisy ny divay tao akany ataovy zay asainy ataonareo. Ndana maka eo misy siny enina de ndana maka rano de tovozy andeha mba hitarika ny sainao amin'ity fandarany ity. Ianao zany sao tao kana tsy nisy ny divay fa fambaraka. De ho Jesosy hoe Jean-Marie andana tovozy fenondrano ny siny mba manahoana zany. Divay ane Jesosy ny tsy ampy de hoana ny rano dia nanaiky any ianao de nitovozinao ny siny voalohany. Jerevanao mbola tsy niofa lasa ianao tampazotona nandeha naka ny fanovozana fenonao ny rano faharoa, jerevanao ny rano voalohany mbola tsy niova, jerevanao ny faharoa tsy niova. Manahoana ny zotom-ponao ny risim-ponao anao indray ny ameno ny fahatelo. Lasa ihany ianao satria andeha atao hoe mba nanam-pinoana de nameno sy ny fahatelo sy ny fahaefatra. Fa saingy zao mba nijerenao koa ny voalohany fa toatra mbola tsy niova, jerenao ny faharoa, jerenao ny fahatelo, jerenao ty fanefany ty mbola tsy niova. Manahoana ny zotom-ponao, manahoana ny risim-ponao. Mety efa nanomboka niena za tsy tsara velatsy fa nanomboka niena de naka ny fandiminy jerindray ny tany voalohany toatra mbola tsy niova. So de reraka ihany amenona izy ty saingy sao nanohitra ny farany. Ary izay ny anjarako sy ny anjaranao rehefa nandray ny safidy ianao, rehefa nandray ny fiangana ianao depart dia ny mandeha. Fa ny fahagagana tsy ianao no manao ny fahagagana. Naray mantsy misy olona mieritreritra fa iza ny manao ny fahagagana. Fa ny loha hevitra zay nandraisantsika izao fandarana zao de anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova ny manao ny fahagagana fa ianao manaiky safidy, manaiky andinika ny tenanao, manaiky iainga ary anatanteraka ny dia rehetrarehetra. De zao ny zavatra niseho niditra antseritr'Andriamanitra. Ny olona mandao ny fahotany, manao veloma baibay ny fahotany, afaka anio fahagagana eo amin'ny fiainan'Andriamanitra.
ny mifanohitra am'izay ny olona milalao na milona na makafiny fahotana tsy ahitanao vinanao vina zava-dehibe avy am' Jehova izy. Ny olona mitomem-peona eo miandramana latsaky tsy ahita zava-dehibe avy am' Jehova izy. Fa izy efa da nananahoana ny fiainany fa nanapa-kevitra izy niala tam'izany fahotana zany dia nanao zava-dehibe tamin'ny fiainany Jehova. Dia lasa na eno soavaly na eno kodiarana ireto olona ireto izy efa dany efa nandeha fa nitsantsehatra Andriamanitra. Ry havana anao zava-dehibe Jehova ary rehefa tonga tao dia izao ny fanambarana izao ny fanambarana ny hinana sy ny sotro naka volafotsy sy volamena fitafiana ny zava-tsoa rehetra zany nomeny Jehova azy. Ny hinana ny sotro naka volafotsy volamena fitafiana zay mbola tsy nisy teo amin'ny fiainany zany zara raha ny hinana satria nisy fahirana ny hinana ny sotro afa-po tsara naka inona naka volafotsy volamena metaly ambony indrindra zany ny zava-dehibe ataony Jehova ao anao. Dia ny meninona ihany koa meny fitafiana dia ndeha ala isika tsara sary an-tsaina izy efa da ny hinana sotro tsara ny volamena zany tsy haiko ino na collier na bracelet tsy haiko tiako volafotsy dia nanisika tany amin'inona tany amin'ny atarakanjo tany napetraka tany dôly tsara be ty fitafiana nanaovana de tamana teo de variana teo saingy zao misy teny anankiray zay malasa ny saina tsy mety izao ataontsika zao. Ity andro ty dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika raha mitoetra eto mandra-parain'ny andro isika anameloka fandeha isika ilaza amin'ny tranon'ny mpanjaka. Ry havana petranao eo amin'ny toeran'reto boka ireto petranao amin'ny toeran'reto boka ireto na iliky ny fiarahamonina ianao nataon'ny patron tsinitsininy ianao ary ny asanao zara raha mba misy midera sy makasitraka ao tokantrano anao tsy fantatro mety ho takan'izay koa dia notahiny tompo anao nomeny ny sosiny tsara ianao de hoy izy ianao saotra tompo makasitraka ray malalo fa voko tokoa ane zany afaka hitahita tokoa ane zany manazava dia nyonona ianao saingy zao ampianariny ity tantara ity ampianariny ity sary ity sika tsy mety zao fa fotoana filazana ninona ny tsara sy ny mahasoa sy ny mahafinaritra zao raha mipetraka eto sika de anameloko iza ny anameloko anareo iza tsisy nahitany eny nandehanan'izy efa da tany tsisy nalala hoe lasany ane izy efa da ary na maty any ary reny tsisy mba mitsetra fa saingy zao raha mijanona eto sika anameloko atsika zany ny toe-tsaina ananana izy efa da efa niova mihitsy ka na tsy misy olona mety tsara sy anameloko azy de zao mahatsapa izy ny olona manana an'Andriamanitra ry havana ary zay ny tena zava-dehibe anankiray ihany koa ataony Jehova aminao de zao miova ny toe-tsaina tsy tia kely tsy tia tena fa mihevitra mandrakariva ny hafa ary mizara ny tsara sy ny mahasoa ho an'ny hafa. Anao zava-dehibe tokoa ho anao Jehova mety hoe volamena fa averiko indray ny zava-dehibe omeny Jehova ho anao koa de zao ny fiovan'ny toe-tsaina ny fiovam-po tsy tia tena intsony mieritreritra ny hafa mandrakariva mijery ny mahasoa
ny mpifanolo-bodyrindrina namana ary everiko fa zay no filazantsara tsara indrindra dia ny fizarana ny tsara ho an'ny hafa. Ianao any tokantrano nazy fitahina ianao aza tazominao anao irery zany, nazy volamena volafotsy ianao tsy hoe arabaky teny zany fa zavatso sarobidy aza tazominao anao rery zany de lasa izy efatra mirahalahy verina. Saingy zao averiko ndraiky iny ianao fa iverina hiditra ho any tanàna dia ampandreny mpanjaka inona no mety iandry ozy ny anankiray ory zareo ah izao ve tsika no ilazan'zany any amin'ny mpanjaka, ilazan'zany any amin'ny olona, iza ny olona mety hinao tsika, iza ny olona mety mba hiaiko fa tena nisy zany, abobo atsangatsy amanorany zany eny e etiny anoanana izy dia tantarana zany ry havana nandeha nefa izy ny lesona sarobidy tia nampitaina amiko sy aminao amin'ny ity tantara ity zany de zao na ien'ny olona na tsy ien'ny olona ambara ho aminy ny zava-tsoso sarobidy. Miaino izy misaotra ny tompo, tsy miaino izy vitany adidinao, anao zava-dehibe ho anao Jehova. Eto dia toetsaina tian'Andriamanitra ananan'ny olona zay anaovany zava-dehibe tokoa izany dia lasa izy. Ary eto ny tiako tenenina anareo dia avy izy niantson'ny mpiambina ny vavady dia hoy ny sasany hoe resaka angano zany ary na ny mpanjaka aza de ny teny hoe sao de tratran'ny ao anatin'ny fonoteny piège tsika fa raha makany tokoa tsika hipotra tampoka ny fahavalo eo tsika no asiny. Fa saingy zao nisy ataotsika hoe soldat na miaramila tsotra kely ny mba nyteny hoe mpanjaka ary eto de te hitarika ny sainao amin'ilay tantaran'lay komandy ambony atsona hoe namana rehefa ny tenen'ny mpanompo izy hoe mpanompon'Andriamanitra hoe andana misasa mandro impito de izy hoe zavy nga tsisy rano ary nga tsisy rano afaka androko atsy any aminay fa hoy ilay miaramila tsotra soldat raha mihoatra noho izany arany nangatan'Andriamanitra aminao moa tsy nataonao va eto zany dia ilaina ny manana risy-po mandrakariva na manahoana ny mety fiheveran'ny olona anao dia ambarao mandrakariva izay de zao ny zavatra anyseho ozy lay ataotsika hoe tanakavanan'ny mpanjaka lay miaramila lehilahy mahery hoe na de hisokatra aza io lanitro a tsy hisy zany zavatra zany ary ampiandohany tsisy zany vary zany hoe raha pititaka an'izao tsisy de zao rehefa nyteny izy efa da dia naveriny lay lehilahy maherin'ny mpanjaka ndray tsy lehilahy maherin'Andriamanitra fa lehilahy maherin'ny mpanjaka hoe tsy misy zany. Saingy zao ny toy ny tantara de zao tonga ny vary netiny miaramila teo mbavady ny vary faly avanjany olona faly ny vahoaka nihinana vary ordea de qualité. Saingy zao niambina lay lehilahy maherin'ny mpanjaka nanakana olona nona olona soloana tsy nihinana sakafo fa notsosika ary tam'izay fotoan'izay voatosika ilay lehilahy maherin'ny mpanjaka lavo vohitsaka maty tsy nahita tsy ny gote otsika ny akantony sy ny atsara n'lay vary ordea tsy mba nianoka tam'ilay zava-dehibe ataon'i Jehova satria tsy nino izy ny olona ahita ny zava-dehibe ataon'i Jehova ho azy zany lesona sarobidy anankiray koa dia ny olona manana inona manana finoana mahazo antoka fa rehefa Jehova ny anao zavatra na manahoana ny toe-javatra na manao ny toe-javatra vitan'i Jehova io
nandray tsy manao politika fa fiteniny olona matetika hoe vitatsika io de ho ia hoe olombelona ara manana an'izay fahasahina izay fa Andriamanitra rehefa manao vita io vita ny anarany ho tanteraka io ho tanteraka ny anarany anao zava-dehibe ho anao tokoa ao ho Jehova de vita an'izay mila makalesona ny am'ty tantarany efa-datsy itsika raha mpitso tahaka zao dia ijery loha hevitra sary anankiray indray tsika zay tsy alantsika manakire hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova fa maranako azy dia lesona sarobidy hoy ny fanambarana ato ary dia nivoaka ny olona nambabo ny tombony Israely nikoba tsara atao toeran'ny famarana de sekely ray monja ny vidiny ary ny vary oro dia indro ny famarana de sekely ray koa ny vidiny kanefa tarem-piandohana de hoy tsika hoe jereo tsara boriky lafo sekely 20 loha amboriky sekely 20 taimborom-belala ampahefatry ny kaba ho sekely 5 niova ny tantara niova ny tantara tiako ary mba fandriko raha mba hiova ny tantara ny fiainanao satria anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova ny tompo hijery ny fiainanao fa ianao kosa de anao tahaka n'lay tary amin'ny teneniko teo makany sy ny faharoa sy ny fahatelo sy ny sisa de rehefa anova ianao de ho gaga ianao de hiteny misaotra Jehova fa nivadika odivay ny rano nisy tsirony nisy fiainana nisy asambarana satria nanaiky hiaraka amin'ny Jehova ianao hivavaka ho anao mba anaovantsika fanandramana ka na mety misy ny manaraby mety misy ny manakatsakana ary mety ho alaim-panao anao ho titena efa niady mafy tao anatin'ny ady sy ny tolona ny nazaoko anreto ana reto takan'izay koa ny famarinana mety ho fantatrao aza-koboninao mandoro anao ny famarinana zay tsy ho zarainao fa rehefa zarainao kosa izy de takany ianao mizara n'ilay divay ho an'ireo olona nasaina zay ketraka raha tsy nisy an'izay fiovana zay ray malalo sarobidy io aminay ny fiainanay ary tianay mba hivoatra tianay mba hiatsara tianay mba hisy fahagagana maro kanefa tamin'ny onity dia ny anisan'ny fahagagana tsara sy zava-dehibe nasehonao anay dia ny fahatsapan'izy efa da fa tsy mety ny mangina tsy mety ny titena tsy mety ny makany ho azy fa rehefa nahatsapy zay ary nasehonao anay dia ampio zay mba hanana toetsainy mizara toetsainy manome ary am'izany dia tsy eritreritra zay hoe andraive ny olona sao de andany olona fa izay fitiavan'izay ny manosika anay tompo matoky sy mino zay fa ataonao fitaovana sarobidy izara amin'ny hafa ny atsaranao ataonay ahoana nefa ny zara raha tsy efa mandray zay manaova zava-dehibe mandrakarivo amin'ny fiainanay tompo dia ho ainay ihany koa ho sanay ihany koa ny zaran'izany ho amin'ny hafa ny tokantranonay ny fiainanay ny asanay ny fivelomanay ny fianaranay aneo zava-mahagaga zava-dehibe mandrakarivo zay ho voninaitro ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ampifaliana mandrakariva no ametrahana indray ny mandram-piaona aminao mandram-pitafa
rahampitso tahaka an'izao dia manonona ny fiadanany tompo atsika tsiraray avy makasitraka tompoko.